Andriamatoa Gouvernoran'Alamanga, ianareo manamboninahitra vahiny manakaja tompoky lahy sy tompoky vavy ajaina. Voalohany dia isaorantsika Andriamanitra ny tay tamin'ny andro lava nanome fahasalamana ka nahatonga antsika azo ny andro androany tafavory eto. Nivitsika azaonina kely sy bitika mahay mifandona ho mariky ny fiaonana raha mifanena. Maika moa fa isika olombelona manam-panahy no tsy ahifampiarahaba raha mifanatrika, koa manolotra ny arahaba ho antsika rehetra. Arahaba manao ny soa ho tahina ilay tompo tsy toa. Arahaba manao ny tsara ho tahina ho amin'izay ao anjara. Arahaba manao ny mendrika ho tahina mba tsy ho lendrika. Ny azo no mijoro dia noho ny fakana, ny akoho no lehibe dia noho ny volony, fa ny trano no mijoro kosa dia noho ny fotony. Koa mamelay ianareo anolotra fisaorana feno ho an'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara manotrina an'izao lanona manetriketrika izao. Inganenao, tsisy ho tahaka ndao asaro-makirana fa ahita mangirana, ho tody amin'izay idirana, ahatazana izay tiana ifikirana, ho salama sy ho miramirana, ho sambatra tsy ho sahirana. Izay no vovahady idirana mivoto atondresaka. Tsy hanatsara tahaka ny volantany vao aho na afanaina ho tsofina tahaka ny ranovola, satria dia anisa politika mpanjakana izay napetraka ao amin'ny sehatra ny fitsarana Andriamatoa filoha dia ny fampiroboroboana ny fahafahan'ny olona misitraka amin'ny fitsarana. Koa amin'izany indrindra no matafavory antsika toy izao, satria hitokana n'izao lapa-pitsarana vaovao izao isika menakavy. Izao no foto-drafitrasa izao dia anampy be da be amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana eto amin'ny distrikta Navaradrano. Koa amin'izany dia commune 9 no isitraka izany ary 2 kosa mbola hijanona eny Anosy. Na izany aza nefa tsy hoe misatabary mialohan'ny tompony sahala mifody ny tambary sika, fa atao dia tao ny vily ahitana ny angadina nanana, koa tsy avelantsika andalo foana tahaka ny rano andamosiny gisa, fa tsy maintsy ankasitrahana ny zava-biby na dia maro tsy voatanisa. Ny maso bitsoka hono tsy mahita, fa izay diavinao Andriamatoa filoha dia hita, ary izay kasainao dia tsy maintsy vita. Ho toy izay kinasy ka isondroboninahitra amin'ny asa, irosaka aminao ny andro lanitra ka isan'andro isan'andro tahin'Andriamanitra. Mora-panala hono ny fantatra amin'ny volony, mora-kavandra no fantatra amin'ny feoany, fa ny olombelona mahavita zavatra dia noho ny andro sy vina izay napetraky ny filoha Rajoelina. Ny miasa jambarafozana hono ny tsisy mahita, fa ny lampa-pitsarana Navaradrano dia tokanana andrano androany fa tsy angana. Tompoky lahy sy tompoky vavy, raha ny fandaram-potoanantsika androany dia mendrikendrika toy izao. Voalohany indrindra dia isy ny fandimbiasa fitenenana ataon'ireo ray aman-drenitsika efa novidina tamin'izany. Faharoa manarak'izay dia isy ny fitokanana izao foto-drafitrasa mezilezina izao, ary fahatelo amaranantsika azy dia ny fitsidiana ny foto-drafitrasa miaraka amin'ireo olona nasaina. Ka aleo ny fitenenana rafitra sahala amin'ny biriky miakatra tsirairay. Koa nimboantsika izany dia manasanao izahay Andriamatoa Gouvernoran'Alamanga anao ny anjara-pitenenanao mandrosoa topoka. Andriamatoa filohan'ny Repoblika, Andriamatoa filohan'ny antenimieran-dolona, ianareo olona miaraka aminy, Andriamatoa vice-président'ny assemblée sy nareo député miaraka aminy, anao Andriamatoa ministre fitsarana, indrindra reo mpiara-miasa aminao rehetra sy nareo membre gouvernementa, tompoky lahy sy tompoky vavy. Ny voalohany teniko dia fisaorana lehibe n'Andriamanitra satria noho ny fitiavany dia vita soamatsara zao ary tafahoana soamatsara tsika. Isaoranao Andriamatoa filoha satria zava-dehibe zao foto-drafitrasa zao ary tsy nataonao ambanin'ny javatra ny eto akaiky eto Navaradrano, fa tena tsara ilay izy monsieur le président. Ametsika tehaka ilay olona nanao azy fa tena tsara. Sy reo ihany nataonao monsieur le président, fa maro ny foto-drafitrasa vita teto Madagasikara. Isaorantsika izany. Ary eto no hitondrako ny eritreretintsika hoe ho avy ny fifidiana be ny tanàna. Zareo ihany izay olona mahay miara-miasa amin'ny filohan'ny Rajoelina. Izay ny raha tsika miasa, raha tiantsika izy fantatrona satria izao ny sasany zavatra hafa ny tiany atao. Fa ny tsika dia miasa foana. Mankasitraka monsieur le président amin'ny famanao ny olana rehetra amin'ny firenena. Fa ny faniriana koa dia izao, aleo koa tsika ilay olom-boatendry mba samy manao ny asany, samy miezaka amin'ny tandrify azy. Fa mandalo any fotoana hoe za zao gouverneur zao mandray
tsy gouverneur tsony rehefa any tokotany matetika vao mieritreritra hoe tahaka izay nataoko le zavatra zao. Zay ny zavatra tiako ampitainantsika satria zao manjary miasa rery foana ny voaloha matetika nefa rehefa misy zavatra tsy refa misy le président enao foana enao fantatry ny olona fa za manentana antsika indrindra fa tsika gouverneur samy manao ny asa ny mpona ny firenena fa mandalo ny fitantanana vetivety eo dia vetivety tsy eo makasitratsika vahoaka maro nanotrona an'izao fa tena zava-dehibe zao zao fitsarana manakaiky ny vahoaka zao zay ngamba no fandraisam-pitenena fa dia makasitraka atsika rehetra misaotra indrindra ny makifilo makasitraka tetra Efatsika mampibera dia mampibera malamanga izy anaten'izay ny tany manatompo ny teny manakasina izao isika dia manasana andriamatoa ampitainy fotoam-kasepanjakana ministry ny fitsarana mba androso ty anoloana andray ny fitenenany mandrosoa tompoko resitsika amin'ny tehaka andriamatoa ministry Panjakana na ny lehibe ny district zany nareo lehibe ny arrondissement sika vahoaka malagasy tonga etona sy adiny koa nareo mpanao gazety mpiara-miasa akaiky amin'ny fanjakana ary mpiara-miasa ihany koa ny misira fitsarana tompovavy sy tompolahy eto am-piandohana dia misaotin'Andriamanitra ray zanak'afanamasa sika anoho ny tombonandro lehibe sy ny fahasalamana mbola miainantsika tsirany avy ahafahantsika manatrika izao lanonana izao sy noho ny farabiazantsika nanoho ny fahatanjahantsika nanoho ny herintsika zany fa tena noho ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitiavan-drery ihany dia raha ho an'ny tompo mankarivo fifaliana ho an'ny misy fitsarana ny fanatrotava miarabantsika mianakavy tonga soa dia varadrano arabaina manokana ianao andra matahojaina folanikomisy ary manonao anao tsy nakonanao ny fiadanana anapaka ny andronao any izany fiadanana zany maritsy ny fotoana mahavelananao farahampapeo ny amimamo ary fararanjoro ny any aloatra fa fararano-tanonana kosa ankehitsiny eto varadrano sy ny atsika fianakaviale ny tsara fitsarana an'io satria tokoa matsy dia lanonana rososona no atrehitsika androany eo ny fitokana ny mba fitariana sy fiahiny ny filoajaina andrajoelona izao lapan'ny fitsarana mba raha tonga voalohany zao ary ny famonorana ihany koa ndra matofoloam-pirenena ny fonjabe zay hotantsika tsy laharifito rehefa miaritsika zay ankehitsika zao zany dia fitokanana ity lapan'ny fitsarana joalajoala vaovao ary amin'n'itsony miahy gouverneur to tsara tareny izy mbola hitanao ndray matofoloam-pirenena fa mitseo anatiny fa mbola hitolagagy ianao hoe ay fa izy zao le nampanovinao fa tena tsara no mieritsiretinao ao anatin'ny vinam-pampandrosoana nataonao ndray matofolo zay voarakitsy ao anatin'ny politika be ny fanjakana misy ny fitsarana matanjaka marina lavitsy ny kolikoly mahomby azo ny rehetra isitrahana ary fitsarana manakaiky ny vahoaka
tsy natao kobaka mava fotsiny zany na atao atota taratasy ovakiny fa tena tateraha fitona-panjakana tarianao zany andre matofilo profony zany a izao foto-zavitra asy zao zay tena manara-penitra raitra dia raitra na eo amin'ny abeny zany na eo amin'ny atsarany velaran-tany mireny fito amby roapolo sy telonjato sy telo arivo mety raha tsy mivady mandy fa misy mahita ijazo nefa 3327 mètres carré zany a misy lapany fitsarana zao misy varovarambe folo andre matofilo efitrano fitsarana roa salle d'audience zany a roa efitrano fandiniana roa efitrano fitehirizana tota taratasy roa efitrano hoan'ny firakitan-drara iray kioska ho an'ny toa ara-pitsarana aloha atao teny frazy so sahaja be zany kioska d'information anankiroa samy fidiovana iray misy fitaovana ary fomba avokoa na efitrano fitsarana na birao misy solosaina roapolo be zao imprimante roapolo imprimante multifonction zany sady zaravana photocopie narovana rehetrarehetra anankiroa misy fakansary fanaraha-maso caméra de surveillance roa telopolo hita ao merika teknika iray avokoa ny mivezivezy rehetra ao anatiny na nity ivelany ary tsy tafitseo sika andra matofilo-pirenena raha tsy misy badge ianao moa zany dia apetraka badge mihitsy rehefa reny tokony lehibe hoan'ny vahoaka malagasy sy ny vahiny moa ny aty avaradrano satria fitsarana dia natao an'ny rehetra fa fa malagasy rery ihany tena tombony lehibe ho an'ny vahoaka malagasy sy ny vahiny ity fotony a fahavitanzo fitsarana mba raha tonga voalohany atao tami'ny avaradrano zao satria tsy voatery mandeha lavitra be intsony makan'inosy zany voafaka manatona fitsarana ary tsy mianjera fa raha pisy dia raha totsiany dia apetraka araky ny fomba fitsarana moly a installation zay voalazany didy amandalana andre matofilo-pirenena reo lehibe ny fitsarana sy ireo mpitsara ary lehibe ny mpiraky-jara asika fa rehefa mitsidika eo ianao dia efa mela baiko izy reo mipietra tsara mitoerana roa fa hitsidika eo tsy le président dia hitanao tsy le président fitsarana ty procureur ty ny greffier afaka masiky miaraka aminao ngamba zareo fonona manodidina ny telo arivo sy enina lasy dimy etsy amina commune misy asivy amy telopolo a aloha sitraka izao fijoron'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto avaradrano zao todika manokana aminao zay andre matofilo republique fa ianao akaiky any sera fitsarana fona zay a ianao tokony angady nananana vinahitana izao fotosarotra zao sy tanay zay teny ambarato misaotra anao era-pony izahay era-pony era-tsaina zay a am'izao ezika lehibe nataonao fametrahana ny ezika lehibe fitsarana makaiky voky zao ianao no anisan'ny filoham-pirenena nanorona lapa ny fitsarana betsaka indrindra satsampo le iteny foana hoe filotokana anao zany sy so dia aro ianao niteny zany tamin'ny andronao a dia rika tamin'ny tetezamity dia tsy voaisako tso misy amin'ny tseny président fa ianao ngamba no afaka mitadidy azy za moa ohatsy ny alavaka any ny fisainako fofokizy fa ity avaradrano ty andre matofilo dia fitsarana faenina mbe efapolo ankehitsiny anisan'ny tsara indrindra tsy lehibe ary manana efitrano fitsarana roa tsy tahaka nyreo fanotokanatsika sy mbolotokanantsika atsoatsy tokony omenay andre matofilo fa efa manao ezika izahay hiady amin'ny kolikoly ary zany raha teo miatony fidiananao mitenako sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement sy manana vina akoatra miady amin'ny kolikoly andre matofilo ary tanterahako zany ambaraka mpabe maso fa naliditra tato amin'ny fitsarana tsy nanao kolikoly miasa tato amin'ny fitsarana tsy nanao kolikoly ary raha mbola verinena mielony mpino masoko tsy hanao kolikoly misy mpanjaka lehibe fa iny tahaka anao a lehibe ny fitonam-panjakana tamin'izany mitsy président teny ilarana fa mpanjaka lehibe izy fantatrao andre matofilo izy nanoratra anao bolana
fitadiany fateram-boko noondrindra izy maso mitiatsy ny kolikoly ny ratsy fanahy mandray kolikoly avy any anaty lamba hoentiny mamadika ny rariny no lapa ny fahamarinana tsaniny ty lapa ny fisarantiany todika manoka raha mitsika mpisara ianareo mpakizara ianareo mpamizara amin'ny fondry ianareo vahoaka malagasy raha tiatsika androtsy riavana amin'ny firenena ielao impito mandifotr'olona ny kolikoly fa sady tsy mahavanina ny taranakareo zany hoanareo zay mpanao an'izany zaho moa dia tsy manao ary tsy mamparotsy ny firenena andriamatoa filohan'ny repoblika eninao tompokoa fahafantarako ny manokana amantaona maro zay ary naiza aminitsy ny fitsarana zao ary ambaraka ampahabe maso eto eo mason'Andriamanitra fa tsy mbola nampanao javatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna ianao maro maso miteny hoe manindry boky te manindry minitsy ny fitsarana e kristianina reva ny tia lehilahy mijoro tanatsonareo ty ary samy teny fa filohan'ny repoblika tsy mbola nampanao zavatra tamiko na tamin'ny tenako commissaire général de la loi na tamin'ny tenako procureur général de la cour suprême na amin'izany minitsy ny fitsarana zao ka anindry boky tahanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna fantatrao zany andriamatoa iezaka zay andriamatoa filoha anatsara tsy anafaingana ny raha-pitsarana zany ny tsy hoanao e fa raha anafainganana eny raha-pitsarana ianao tsy manandra raha tian'ny fitsarana e ary tsakaty mihitsy ianao raha ataony tsara ny asa-pitsarana tsisy diraroa zany satria ianao tompoka tsy olona maloto amin'ny fitondratena ka hoe andeha angataka contribution charge de ménage raha matoa filoha fa ianao dia tena lehilahy ty vady a zay moa zany nataoko tato hoe ahoana moa zany lefa tonga ety le olona lehilahy moa zany matetika mpijangajaga sasany mamono vady a dia io monsieur le président castration dia mbola iteny ny filoha iteny misy ny fitsarana fa anajavany castration akatsoatsy a dia nareo mietsehetsanolonalolana oketsia fa dia zao a dia akomoa ny vava dia dosara ny fantatrareo andriamatoa filoham-pirenena volam-panjakana malagasy madiodio ny nanaovan'izao lapa-pitsarana zao ianao tompoka tena fahatsapiary zany atao hoe fianjanam-pirenena ary ny lapa ny fitsarana dia anisan'ny tsy mba ireo angatahana financement extérieur satria endriky souveraineté nationale ary mitovitsika andriamatoa filoha za raha teo moa zandro zana koa raha mba manana eny ampahazato n'le fahaizana mampahalalalo aho fa be dia be zany ka zao andriamatoa filoha makasitraka anao zay a fa tiany ianao ny nanapa-kevitra fa rehefa ny fivriany minitsy misy minitsy efa niady asa taminao reo olona reo mahalala an'izany tsara hoe ianao dia sarotiny amin'ny firenena sarotiny amin'ny fitsarana tsy tsabahany vahiny nanamboarina izao fitsarana zao tolorana fakasitsahany ihany koa rehetsana mitotona fotsy a na androna masaka na avitan'izao lapa-pitsarana zao ianareo any ambadika rehetsany mety tsy mahita dia manokopatanana aminareo azy nikarakara atsinaikeo maraina monsieur le président mbola nitondra serpierre mbola nitondra rano ny sasany a mikosokosoka atao hoe andray filoham-pirenena oka adio tsara ny trano ary tokony adio fory io a tsy mandalo président vao adio ary indrindra nareo mpiara-miasa rehetra tsy nitaretana mipaka tamin'ny fikarakarana izao rehetra zao eto zany andriamatoa filoha dia mba hisaotra ny staff a misaotra atsany mpamily fiarakodia ianareo mpanadio trano a ianareo mpikambana amin'ny CSM zay miray fo amin'ny ministre hitako eto daholo nareo manao pimasy kely hoe atso adino moa zany andriamatoa ministre dia farany a manetana nareo riavany mitodika amin'ny gouverneur andriamatoa gouverneur mitodika amin'ny chef district ianareo be ny tanàna arovy a fafananam-bahoaka izy ty samy président rajolona riavany fitsarana io arovy ny fitsarana fadiovany arovy mba tsisy mpanokolokola ty mba iriko zao a misy be ny tanàna maromaro ty monsieur le président anao campagne nareo fanta fa anao campagne dolo nareo e fa rehefa manao campagne koa nareo a dia taritry olona tsy anao kolikoly a tsy rao fahamarinana tsy fahamasinana ary modely am'izany rehetra zany a andriamatoa filohan'ny repoblika makasitraka tompoko amin'ny fitsinjovanao sady andriamatoa filohan'ny repoblika
taranaka faramantinika ny fandrikitra izao tsy hoe tombony raha makaty amin'ny fitsarana fa izao fahatokavanao zao ny mpanitsika ny folosaina fanahy malagasy aty avaradrano fa tsy adiady amin'ny tany tsy tany iny arotosatsika iny hoe nareo mpahitako be dia be miadiady tany raha aman-dreny tsy zanaka mihitsy rehefa lasa nitsika riavana dia io hoe any pasika nitsika za mo any an-danitra fa dia mba hifankaty ny vahoaka malagasy efa tena tsy fidina ndre matofilany vao makaty amin'ny fitsarana tena zay ny avy tena efa tsy fidiny vao makanesa aty misy pastery nareo hitako misy pompier nareo misy presbytera anaro ny vahoaka malagasy mba hifankaty mba akamodely anareo pastery izy nareo tsy matsarabady tsy zay ary indrindra ohatra ny président jereo président sy mivady dia za moa andrany mieritseritsy teo izy fa ataoko takan'iny eo ihany izy andriamanto filoha makasitraka andriamanto filoha am-pirenena misora tompona makasitraka tompona mbola raha tsika teaka andriamanto minisitra tamin'ny teniny voalohana raha tsika teo tompoko lahy sy tompoko vavy ao ny filohan'ny nosy tendrombohatra tsy saryjavina avoana tsy azo ndrika vovony dimy lohany varivarinina andrin'ny tafo felataramangaka an-dratsany koa efa dodiny isika ihaino lahatenin'andriamanto filohan'ny repoblika amin'ny madagasikara koa manasanao ampanajany zahay tompoko anao zay lahateny zay raisitsika mitehaka amin'ny revitrevitra andriamanto filohan'ny repoblika ny madagasikara Klasy tompoko vavy tena ampifaliana ary ampitiavana lehibe no ahafahako miaraka aminareo tsirairay avy eto amin'ity toerana mahafinaritra ity avaradrano raha mitodika atao amin'ny akavanana dia zao tokoa le Madagasikara zao tokoa le Antananarivo misy vohatra mbola maro miaraka fa indrindra ny mahavoratsika eto androany dia ny fametrahana an'le hoe présence de l'État. La présence de l'État dia mifanaovana fotodrafitrasa manakaiky vahoaka ilainy vahoaka manasony vahoaka toy izao tribunaly goavana sy lehibe izay tokanatsika ety avaradrano izao andriamatoa filohan'ny antemirandolona sy anareo l'olona rehetra miaraka aminy andriamatoa fiolefitry ny antemieram-pirenena sy anareo asolombavam-bahoaka andriamatoa ministra mpitahiry ny tombokasy-panjakana ianareo ministra rehetra mpikamana anatin'ny gouvernement hitako eto ihany koa ianareo ministra izay nifandimby teo anivo ny ministera ny fitsarana izay manotry metony akasitrahana nareo satria midika fa miray foa amin'izao fotodrafitrasa mampiray atsika sy hoanasoan'ny vahoaka malagasy izao eo ihany koa ianareo eo anivony fianakavibe ny fitsarana ianareo andriamatoa gouvernement mifatotra ianareo be ny tanàna ianareo tompon'araikitra ambony chef district préfet sy ianareo délégué mpanjakana isa-tokony ianareo tompon'araikitra civil sy miaramila isaky ny lahara amboninahitra misy azy avy tompokolahy sy tompoko vavy araky ny lazaiko teo dia hoe andro manokana manatantara ho an'ny avaradrano iray manontolo ny fitokanana an'izao fotodrafitrasa izao zavatra tanjona napetratsika dia ny hoe anakaiky vahoaka ny rafim-panjakana rehetra anasony vahoaka ny rafim-panjakana rehetra mba alay fisaratsena tokoa nefa raha resaka tribunaly fotsiny aloha no resahana dia district efatra amby efapolo anao district 5 amby folo ampizato no misy tribunaly hatramin'izay dia normal re zany misy isitsika tena tsy normal ny ary eritrerety tsara ny zava-misy
fa raha efatra amby efapolo ny tribunaly misy tao anatin'ny mandat voalohany fotsiny. Tribunaly sivy no efa vitatsika ary telo eo andala-pavitany. Anisan'ny lahara-pameana zany eritrereto tsara efa nitokantsika ny tribunaly ohatra hoe tany Sainte-Marie. Fa rehefa manana raharaham-pitsarana ny tany Sainte-Marie dia mila miampita lakana makany Fenerivo Atsinanana. Ahoana ny hitondrana lakana ny vavy olombelona ndraindray misy folo misy roapolo. Ahoana ny hitondrana lakana an'ireo mpitoro sy mitorino. Ary matetika ny mpitoro tsy manam-bola dia etrena ny tribunaly dia veriny izy ho an'izy ireo. Zay no teneniko hoe miezaka sika ary manafaingana ny hafainganam-pandehitsika ny fodrafitrasa rehetra zay atao. Goavana tsy betsaka tokoa zany monsieur le andriamatroministre ary mbola tohizantsika hatrany ny fametrahana tribunaly manerana ny Madagasikara ary tsy janontsika raha tsy mahazo tribunaly manaraka ny fenitra ireo district rehetra zay mbola tsy manana tribunaly antatiny. Mba alaitsy tsara an-tsaina nefa raha ny olona ety avaratrano zany andeha hikarakara taratasy izay ilaina amin'ny fitadiavana asa ohatra, na taratasy andeha hivoahana any ivelany, na taratasy entina hidirana hianatra amin'ny ambaratonga ambody, izany hoe ny fangalana ny attestation na casier judiciaire, ny copie d'acte de naissance, ny certificat de nationalité dia tsy maintsy alaina mankany anosy. Manana rendez-vous ianao ty avaratrano zany ho any anosy, ohatra hoe amin'ny valo amin'ny 5 maraina tsy maintsy miala ety. Ty betsaka ny embouteillage, mbola betsaka amin'ny filaharana hoe tsy mahazo tara koa any amin'ny tribunaly. Ary zao zava-dehibe nefa ny fahavitany zao tribunaly mampam-pitsarana eto avaratrano zao dia nagnany ajojoro be azy. Eto daholo mitsaraina amin'izay manomboka izao manam-pavitany en'izany zany efa manakaiky hatrany ny fodrafitrasa izay apetratsika ankehitriny. No zany zavatra rehetrarehetra any dia miteraka fahasahiranana na ara-potoana na ara-bola ho an'ny rehetra ny tsy fisiny lavam-pitsarana, na ho an'ny mpitoro zany, na ho an'ny mitorino, na ho an'ny vavolombelona, fa indrindra na ho an'ny mpitandro ny filaminana. Matetika mitandro ny filaminana koa tonga n'ireny olona efa tokony hoe ny fitsarana ireny dia rehefa tsy ampy ny fiara dia mandeha taxi be na mandeha taxi. Eritreretinareo amin'izany ny fahasahiranana rehetrarehetra atetiky ny tsifisin'ny tribunaly. Ary indrindra maro ireo mandefitra manana ny rariny, manamboatra saina ary mamofo noho ny tsifisin'ny ny fitsarana ary noho ny fahavitan'ny lavam-pitsarana. Izany dia very ny zon'izy ireo nefa mananjo itory amin'ny fitsarana ny olona tsirairay avy. Andriamatoa ministra, ianareo mpitsara, indrindra amin'ny fianakavian'ny fitsarana. Misy ady goavana tsy maintsy akehintsika miary. Betsaka ny mamofo ankehitriny, betsaka ny tapaka lalandra noho ny ady tany, betsaka ny manana rariny ary misy mihitsy ary tompony tany. Fa misy olona hafa tonga dia mitondra fotsiny hoe anay titre mialy eto ianareo. Noho izany zany dia toromarika no mety tsy maintsy ametraka paikady manokana sika andriamatoa ministra. Efa nisy sosokevitra maro aveko taminao tamin'io no ny ametrahantsika section manokana ve fa tena mila apetratsika ary mila ravatsika ireo réseau tambazotra rehetra ao anatin' zany fangalara-tany ny vahoaka madinika zany. Ao ny hitako etsy ny talehan'ny Bianco mitsangana izy asitsika tehaka kely izy ary anisan'ny asa nataoko amin'ny manokana ary teneny tamin'ny talehan'ny Bianco hoe andao andriamatoa tale miaraka amin'ny fitsarana ho ravaitsika zany tambazotra zany. Zay olona rehetra manana ny rariny, aoko sika tsy famitaka koa tena fantatra fa manana ny rariny, niza na iza ny ao ambadiky n'ireny fangalara-tany reny
dia hoenjehantsika hatramin'ny farany ary horavantsika mitambazotra amin'izany fangalana tanjana eto Madagasikara tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara mankasitraka anao le matoa Eugène Bianco ary iariasika talehany Bianco ny ministra ny fitsarana soa tsy andrasantsika afaka herinandro zany fa rapitsy rapitsy ihany fantatra daholo izy ireo fantatra daholo aviaizany avian'ireo tany ireo ary fantatra hoe olona ray fianakaviana ray maka ny tanin'ny olona 10 manerana ny Madagasikara ary zao ny olana amin'ny resaka atany rehefa maka tany izy ireo dia rehefa mitory any amin'ny tribunal rehefa mahazo rariny izy dia mampalahelo ary matetika betsaka ny tapakalalana sy maty amin'ny risy tonivany fananana tany fa izy ireo zany lasa mahazo tombony satria azo ny tany rehefa resaka izy ireo dia tsy problème satria tsy mijaly izy fa dia milaza fotsiny tsika hoe le tany tsy anao zany fa nitololika ka manomboka zao anao lalàna manokana tsika hoe zay mangalatra tany na manosika ny tany tokony gadray ary tsy maintsy atao penalina zany zay ny ady apetratsika le matoa ministra le matoa talehany Bianco ary tena hiady masitsika milaza aminareo fa amin'izao fotoana iresahako zao maro malagasy ve mpanatanana amin'izany kabary atoko zany fa zao misy miavana sy mitory lalana ny avatsy amiko fa ny fanatanterahana kosa dia avy aminareo tokony andraikitra rehetrarehetra ka mintsy matoka fa anatateraka an'izany ianareo amerina ny asan'ny fitsarana ary indrindrindrindra amerina ny rariny ho an'ireo vahoaka marobe manana olana indrindrindrindra amin'ny resaka fananatany izay koa noho izany dia manainga ireo tokony andraikitra rehetra isan'ny ambaratongana misehatra eo anivon'ny lafam-pitsarana mba anatateraka antsakany sy andavany ny asany ampamendrehany ary hitandrona toy ny anak'Andriamaso ny fahitsiny ny fitsarana ny mangarahara ampanjaka ny rariny sy nintsiny ary indrindrindrindra anjaka ny zovahoaka ary itsara ampamarinana ho an'izay manana ny rariny rehefa vitatsika zay mahatoky ny fitsarana ny vahoaka malagasy ary aokotsika araka ny tenenin'ny Andriamatoa ministra teo tsy aka ny tombontsoa manokana any ambanin'ny lamba fa apandresiny ny rariny sy nintsiny kosa eo ambon'ny latabatra zay ny faniriana apetraka ho atsika tsirairay avy ao anatin'izao fitokanan'izao ary mbola hojerevantsika eo ihany koa moa rehefa avy eo satria ny fitsarana dia tsy mandeha tokana ihany koa fa ny fitsarana rehefa diso ny olona anankiray dia mila ahitsy amin'ny lalana zay tokony izorany ary zay ihany koa no antony nananganatsika ny fonjabe ny avaradrano izay miresy 13664 mètres carrés zany hoe hoavana sy lehibe zany rehefa voatsara zany ny olona aty avaradrano ka melika ny olona ray tsy makany atany mora tsy makany atsy afahatsony efa nisy fonja ihany koa najorytsika ary otoka natsika androany ho an'ny mponina rehetrarehetra etya avaradrano to place de Boivy no zany dia mirahaso atsika rehetrarehetra miasa trany itsika ampandroso an'ny Madagasikara amany olana miboaka malagasy iray manontolo ary araka lazaiko hatramin'izay matokisonareo minonareo fa tsy maintsy mandroso Madagasikara misaotra tokola makasika tatovavy ankasitrahantsika Andriamatoa filohan'ny Repoblika no zay lahatenin'izay atsoajantsika ny tehaka raha tsy mandray ny toerana izy topokilasy topokovavy ankehitriny sika tompoko dia iroso amin'ny fandaharam-potoana manaraka dia ny fitokanana ny lapam-pitsarana manasa mpanajana andreto manamboninahitra manam-pahefana ireto mba iroso amin'izany ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara ny filohan'ny antenimieran-doha olona ny filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena ny mpitahiry fotokan-tse-panjakana ministry ny fitsarana ny kamana ao amin'ny gouvernement ny olona ny solom-bavakahoaka ny gouvernement manamanga ny maire district ny statsy présidence ny kamana ao fitsarana olona ny filohan'ny fitsarana atapony ny mpamapapahina fitsarana zarakosa voalohany zay zarazara miaraka aloha fa
sary izay manana varitra anarapitane tsara ny tirabatasatay tsara mitarika amin'izany. Ya, raha misy namany ataontsika hoe fanorinana ny vœu apetratsika amin'ny fitokanana an'izao foto-drafitr'asa zao dia hoe anjaka eto ny rariny eto amin'izao alapam-pitsarana vaovao zao ary mba hiverina amin'ireo izay manana ny rariny ny soa sy ny lova satria resaka tany no niresahantsika teo ary indrindra anjaka eto ny rariny ho an'ny olona rehetra zay manana olana eo amin'ny fitsarana izay dia mba hitondra soa ny vahoaka malagasy ihany koa indrindra ity avaradrano mititokanatsika an'izao foto-drafitr'asa zao. Ya, ny fitokanana zay ataontsika androany moa dia voaratitra atao anatin'ny takela-bato izay misy soratra misy loko ranombolamena ka mivaky toy izao izany: Republikan'i Madagasikara, fitiavana tanindrazana fandrosoana, fitsarana ambaratonga voalohany avaradrano, notokanan'Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Republikan'i Madagasikara, notron'ny Andriamatoa Rakotomandimy Benjamin Alexis, pitahirin'ny fotompikasy-panjakana ministry ny fitsarana sy Andriamatoa Rasoamaromaka Hery governoran'ny faritra Analamanga, Antananarivo, 5 Oktobra 2024. Afitsika tehaka mafy be izany le fitokanana izany. Eto zany le varitra zay zany. Tonga soa tamin'ny lampam-pitsarana avaradrano filoha sy ireo délégation manaraka azy mandroso ary tompoka tamin'ny efitrano fitsarana voalohany. Anankiroa ny efitrano fitsarana izay mitovy amin'ny ankavinana samy mazaka olona roapolo amby zato.
Presentsika sekolah namun definisi sarana sudah Anisantsika azy andriamatoa filoha dia ny local technique izay ahitana ny caméra isan-karazany. Yeah.